Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havako. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, misaotra anao izay fa nomenao an'ity volana Jona ity ary ny farany izany anio. Misaotra tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay, dia Rainay ankalazainay ary omenay voninahitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Arak'izany tokoa dia misaotra ny Tompo isika ry havana, tratro izao farany volana izao. Talata farany ity ary dia ny farany androany koa izany ny fandiniantsika ny loha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo. Mino izay ry havana fa dia naneho ny fahasoavany, ny fitahiany, ny famondrampony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy ity Andriamanitra manana ny fiandrianany feno eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ity noho ny amin'i Jesosy Kristy izay zanany mpamonjy antsika. Amarahana an'ity loha hevitra ity ary dia andeha hideran'ny Tompo isika araka ny Salamo 170. Ity Salamo ity ry havana dia midera ny fiandrianan'Andriamanitra. Ireto misy andininy vitsivitsy asongadina fa tsara raha vakiana iray manontolo mihitsy izy. Ny andininy voalohany dia milaza hoe midia hafatanana ary firenena rehetra mioby ho an'Andriamanitra. Eto dia ny firenena rehetra mihitsy eto ambonin'ny tany, na iza na aiza na aiza, dia asaina mitehaka ho an'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mitehaka azy ny firenena rehetra satria hoy ny andininy 9, Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa ary Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina izy. Ny andininy voalohany tapany farany koa dia mbola manamafy izany hoe mioby ho an'Andriamanitra ao anaty fonoteny firenena rehetra, satria ny andininy 7 izay milaza hoe faha-mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo, dia mbola mafisy ny andininy 7 ny mpanapaka amin'ny firenena samihafa, ny angony olony Andriamanitra Abrahama, fa an'Andriamanitra ny hampingan'ny tany, avo indrindra izy. Amen. Izany no ampahan'ny ao fa tsara raha vakiana mihitsy ity Salamo 170 ity fa asongadiny ao ary fitiny eo ry havana izay nijerentsika rehetra nandritra ity volana ity, ny amin'izany fiandrianan'Andriamanitra izany, ny amin'izany Andriamanitra manapaka amin'ny fahefany izany. Na dia eo aza hoe ny firenena rehetra no asaina ry havana, mitehaka tanana, ioby an'Andriamanitra, ankalaza sy hanome voninahitra azy. Na dia eo aza izany fiantsoana amin'ny firenena rehetra izany dia izao modely amin'izany kosa ny zanak'Israely, modely amin'izany hoe fiderana, fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany amin'ny fiainany rehetra. Ary aty amin'ny testamenta vaovao ry havana dia isika kristianina vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina, amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Zanak'Andriamanitra, mafisina tsara izany Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, Andriamanitra Fanahy, ho antsika izay vita batisa amin'ny anaran'izy Andriamanitra telo nefa tokan'ireo dia isika indray ny Israely vaovao ry havana. Noho izany dia tsika koa izany no tokony hoe modely, na dia eo aza ny fiantsoanan'ny olona firenena rehetra, modelyntsika amin'ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra isan'andro isan'andro ary amin'ny atao rehetra. Koa dia ho tanterahantsika izany satria manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo ho fanomezantsika voninahitra azy. Amen. Vavaka ary isika, misaotra anao ary izay Tompo fa niarana hita ary niarana nijery ny saintsaina ny amin'ny Andriamanitra manapaka amin'ny fahefany ianao, ary tahaka izany koa Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanahy masina koa ny fiainanay rehetra ny isan'andro isan'andro dia feno fiderana sy fankalazana ary fanomezana voninahitra anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy, amen.